Raha momba ny fahazazan'i Judith, petraka teny Andavamamba izy hatramin'ny 14 taonany ary ny bebeany no nitaiza azy. Mbola tsy teraka akory Judith dia efa nisaraka ny ray aman-dreniny. Bebeany sy ny mamany irery no nitaizan'i Judith. Tsy mbola nahita ny ray aman-dreniny niara-mipetraka tanaty trano iray mihitsy i Judith na indray mandeha aza. Nanomboka teo ny mamany namelona an'i Judith. Varotra legioma ny fidiram-bola amin'ny mamany, dia izay niveloman'izy telo mianaka. Rehefa lasa nanambady fanindroana ny mamany, dia Judith sy ny bebeany irery no mipetraka tao Andavamamba sisa. Nisy tsara sitrapon-nangoraka sy nahatsapa ny fahasahiranan'izy mianaka, dia nanaiky hiantoka ny fianaran'i Judith. Kinga saina ary tia fianarana tokoa Judith, fa tsy maintsy nijanona nianatra teo amin'ny taona 9. Findra hatrany ilay mpiantoka azy dia tsy afaka niantoka azy intsony.